MG Betelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Naneho ny faniriny ampitomby isa ireo malagasy mafeno fepetra hitazona andraikitra ambony eo anivon'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ny Flo Andro Rajoelina nandritra ny fionana tamin'ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana. Nisaotra azo ihany koa ny Flo tamin'ny nanoanan'ny Madagasikara manoloana ny inisiativy COVAX. Fametrahana paikady mazava fampitombonana ny fanohanan'ny firenena hafa ireo no isan'ny tokony amafisina amin'ny dingany takian'ny Madagasikara ireo îles éparses. Ho an'ireo manampahaizana somary manansatro amin'izao fotoana izao ifitakiny io raha toa ka tsy mahafeno ny tanjany amin'ny lafiny rehetra ny firenena. Androany moa no resahana tany New York ny mahakasika ny îles éparses. Ho vita amin'ny volana Jona 2024 ny ampahany amin'ireo teleféri armé ho 3,000 ariary isaky ny linina ny sarandalana ho ny ministra lefitra tompony andraikitra tamin'ity androany ity. Maro ireo olana sedrainy ireo olona manana fahasembanana eny amin'ny sekoly ambaratonga ambony atao ny fodotra-fitrasa sy ny tsy fisian'ny mpampianatra manokana. Olana izay mitarika amin'ny tsy fahavitan'ny fianarana ka iantsony izy ireo ny fandraisana andraikitry ny ministera voakasika. Maresaka iraisam-pirenena ametraka fifandraisana vaovao ara-diplomatika miaraka amin'ny Afghanistan États-Unis taorinan'ny adiny tranga tany an-toerana ho ny filoham-pirenena Amerikana Joe Biden nandritry ny fifandraisam-pitenenana izay natao tany amin'ny fiaonam-ben'ny firenena mikambana. Nadiny Ravetrany. Fanaritra toko lasy toko vavy taonao vaovao eto amin'ny Akolo TV ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nambotsika ny vaovao dia fametrahana paikady mazava fampitombonana ny fanohanan'ny firenena hafa. Ireo ny isan'ny tokony amafisina amin'ny dingany takian'ny Madagasikara ireo îles éparses ho an'ireo manampahaizana somary manansatro amin'izao fotoana izao fitakiny io raha toa ka tsy mahafeno ny tanjany amin'ny lafiny rehetra ny firenena. Androany moa ny resahana tany New York ny mahakasika izay îles éparses izay miantarandriana eo. Miankina tanteraka amin'ny fametrahana tondra ny tanjaky ny firenena sy ny fahaizana mandresy lahatra no ahafahana miroso lavitra amin'ny fitakiana ireo nosy malagasy araka ny faneho-kevitry ny mpandinika fiainam-pirenena. Raha toa ka isan'ny resahana nandritra ny fionam-ben'ny vondron'ny firenena mikambana androany ny îles éparses tany New York. Raha ny fahitana ny zava-misy amin'izao tsy mbola mahafa-po ny hevitra hitondrana ny fitakiana io. Enganie ka mbola hoe amafitsandry zareo le fanapakevitra efa 10 taona mahery lasa hoe nosy malagasy ireo zavatra io. Ny paikady raha itsika malagasy aloha dia hoe ny paikady itsika fotsiny dia miteny hoe ao anatin'ny plateau continental ny malagasy io any Madagasikara io noho izany dia efa nosy malagasy ireo. Fa ny frantsay ny paikadiny dia milaza mihitsy hoe misy arena betsaka ao mety mahasoa ny zanak'olombelona rehetra dia zay frantsay no afaka hitantananao fa tsy ho hain'ny malagasy no mitantananao satria ny anazy ara tsy vitany manao azy izy mandoro ala izy manimba ny tontolo iainany zay fijerin-jareo dia jerenao fa ny atsika le hoe plateau continental ny paikady fa ny anazy hoe tompontsoa ho an'ny zanak'olombelona rehetra c'est pour le bien de l'humanité. Asa izy any mafetsa-danja amin'izay fotoan'izay ary izy manana karazana hoe milaza mihitsy hoe tsy vitany malagasy io dia manome porofo ndraiky io izy. Ny atsika tsy misy afa-tsy le hoe plateau continental fa ny azy izy manana paikady manana porofo izy mafetsa-danja ahafahany teny. Tokony hanendry maso ivo manokana ny fanjakana malagasy fampirarana amin'ireo firenendehibe any ivelany sy ireo vondrony iraisam-pirenena amin'ny anampinan'ny Madagasikara amin'ity ady ity. Zava-dehibe ny fiarahana amin'ireo firenena matanjaka vonona nohanan'ny Madagasikara amin'izay fitakiana izay. Raha ny fanazavana. Fa ny frantsay dia manomboka marefo anatin'izay rapport de force internationale miankina amin'ireo firenena izay mitovy amindreo dia heverina fa
mitongilana me mitongilana ty tokony apiatra n'le diplomatie tous azimutsika zany hoe tokony tsy firenena vitsivitsy toy ny frantsay zay nanjanaka atsika zay mbola ananatsika relation tsara no ihany no ifampirarantsika fa firenena maro zay ahafahantsika miéquilibré ny relation internationale ny Madagasikara, ny Rosiana, ny Sinoa efa milaza daholo fa anohana atsika amin'izao fotoana zao satria ilaina ihany koa ny mampifandanja ny hery eto ambonin'ny tany indrindra ato anatin'ity faritra stratégique ny Océan Indien ty dia zany rehetrarehetra zany zava-dehibe ho amin'ny fitohizan'ny fampirarana eo amin'ny frantsay sy ny malagasy. Raha ny tantara dia tsy misy ny tokony ady hevitra amin'ny mahany Madagasikara ireo nosy malagasy ireo. Raha iverenana mantsy portugais no nahita ireo nosy eparsa ireo. Nosy izay manodidina ny Madagasikara no misy azy. Ny taona 1970 namoaka fanambarana ny fanjakana frantsay fa i Madagasikara sy ny nosy miankina aminy izay antsoina hoe Îles Éparses dia lasa zanatany frantsay. Ireo nosy kely ireo izay aty amin'ny ranomasimbe Indiana. Niankina tamina fiari-piadidiana sasatsasany teto Madagasikara ireo nosy ireo, nandritry ny vanim-potoana nanjanahany Frantsa ny Madagasikara. Ohatra ny taona 1970 dia ny faritany Antananarivo ny fiari-piadidiana ny ankinany. Ny taona 1970 dia ny faritany Maintirano. Ny taona 1970 dia niova ho ny distrikany Nosy ary ny distrikany Toliara ny taona 1970. Roa volana mialohan'ny iverenany fahaleovan-tena ny Madagasikara, izany hoe ny voalohan'ny volana aprily 1970 dia noesoriny gouvernemanta frantsay tamin'ny Madagasikara ireo nosy ireo tamin'ny alalan'ny famoahana didim-pitondrana. Taona vitsy tao aorian'ny iverenany fahaleovan-tena ny Madagasikara, lasa nontantan'ny ministera Outre-mer sy ny teo anivon'ny préfecture-ny La Réunion ireo nosy ireo. Miaramila avy any Mayotte nanomboka teo no niaro sy nanara-maso azy ireo mba tsy sy ny olona tonga ny antoerana. Tsy nijanona nitaka ireo nosy ireo i Madagasikara nandritra ny 70 taona mahery izay. Isan'ny taky izany ny taona 1770 ny filoham-pirenena teo aloha Didier Ratsiraka izay ministry ny raharaham-bahiny tamin'io fotoana io saingy nolavin'ny Frantsa izany. Nanapa-kevitra ny hanaitra ny vondron'ny firenena mikamba ny Madagasikara tao aorian'io, izany hoe ny taona 1770 ary efa nandefa telegrama tamin'ny sekretera jeneral'ny firenena mikambana nanambara fa fiandrianan'ny Madagasikara ny Îles Éparses. Ny taona 770 namoaka fehi-kevitra na résolution 3491 ny firenena mikambana ny tokony hamerenan'ny Frantsa ny Madagasikara ireo nosy ireo na ihany koa ny anatotosana fifampiresana hamerenana izany. Ny taona 770 izany hoe taona taorian'ny namoahany firenena mikambana ilay fanapa-kevitra ny tokony hamerenana amin'ny Madagasikara ireo nosy ireo dia mbola nanamafy ny mpikambana tao anivon'ny firenena mikambana ny tokony fampiresahan'ny Frantsa faran'izay aingana ny gouvernemanta malagasy amin'ny fampiarana ny fanapa-kevitra noraisin'ny firenena mikambana ny taona 770. Raha tsy haivina nefa dia efa naka fanapa-kevitra i Frantsa hamadika ho valan-joavam-boary na réserve naturelle nationale frantsay ny nosy sambatra izay nivoaka tamin'ny gazety-mpanjakana frantsay ny 10 volana Jona 2024. Ity farany izay tafiditra anatin'ireo nosy takiana ny famerenana azy. Araka ny tenenina teo moa dia isan'ny lahadinika izay ho ataony filoham-pirenena amin'ny fivoriana any amin'ny firenena mikambana New York moa mahakasika ny Îles Éparses. Inona sy ny teniny tao anatin'ny kabarany mahakasika izay Îles Éparses izay isan'ny teneniny tao anatin'izany ohatra ny mahakasika ny hoe Madagasikara dia tsy isan'ireo firenena matanjaka tsy manana fitaovam-bedina amin'izany ary ihany koa tsy tady ady na déclaration de guerre mahakasika izay Îles Éparses izay fa manana azo kosa hitaky ny zoany momba izay fa rehefa vonona moa ny sary dia ho alefantsika eo ihany mahakasika izay. Fa natotosa fanadidinina kosa ny CNIDH mahakasika ny raha nahafatesana dahalo manodidina ny 700 sy mponina tany amin'ny faritra Abitiuka Sud ny 17 septambra lasa teo ho an'ny solombavamboaka voafity tany an-toerana tokony apetraka ny vahaolana maharitra ialana amin'ny tsy fandriam-pahalemana miantarandrianay.
trombo zany tany amin'ny district an'be fotakasiny commune Marobiska izy io tanàna ny Ambosoy sy Vosimbe. Dia rehefa nisy ny asan-dahalo dia niezaka namaly ny vahoaka zany hoe ny tompon'omby vokany dia nisy ny fahafatesany namoizana aina izay fokon'olona zay ao amin'ny efatra ny maty zaza anankiray dia olon-dehibe anankitelo fa ny dahalo maromaro zany hoe raha ny vaovao eny dia 30 mahery ny dahalo maty. Zany hoe amin'ireo dahalo maty ireo misy ny fokon'olona nandevina le razana, misy zay sy maty amin'le dahalo ireo no netiny mitondra le fatiny dia igny sy voisan'ny fokon'olona. Zany hoe miaraka telefona azoko dia any amin'ny hoe amin'ny telopolo nalevin'le fokon'olo miaraka ny tany filaminana tany fokon'olona nitifitra ny dahalo nitifitra zava-verina ny omby. Takizay raha iverenana ny zava-nitranga tao Befotaka Sud ny 17 ny volana septambra lasa teo. Manoloana iny tranga iny, namoaka fanambarana omaly ny CNIDH na ny Commission nationale indépendante des droits de l'homme fa hanantotosa fanadihadiana manokana mikasika ny zava-nitranga. Entina hanomezana toromarika anatin'ny fanajana ny zon'olombelona ny valim-panadihadiana ho totosaina io araka ity fanambarana ity hatrany ary ihany koa hiarovana ny vahoaka. Etsika ilan'izay miainga amin'ny rehetra ny vahaolana manoloana ny tranga tsy fandriam-pahalemana tahaka izao araka ny fanazavan'ny solombavambahoaka voafidy tany an-toerana. Satria izy io any amin'le toe-saina le tena le toe-sainan'le olona hisy zany no indraindray mieritreritra ny asan-dahalo. Indray ao atosiko hoe jeu ao ohatrany culture ohatrany sport zay zany misy mahatonga an'io zany hoe fa ataoko hoe nilozan'ny toetrandro zay ataoko hoe sy tokony izay sony amin'izao fotoana izao ka any amin'ny éducation aloha zany zavatra tena tokony hatao ataoko hoe amin'ny foezaka azo atao dia ny fifanomezan-tanana. Faharoa tokony hapetraka foana ny réseau téléphonique amin'ireo toerana ataoko hoe mafanafana reo satria zavatra misy zany dia amin'ireo toerana mafana reo sisy réseau na telefony dia sarotra ny communication amin'ny tanjo filaminana satria ny tanjo filaminana sy ary ho tonga amin'ny toerana misy ny olon-trasy ohatrany ataoko hoe faharoa koa ny resaka lalana. Tsy ivona efa tonga any an-toerana tato anatin'ny andro vitsy sy ny mpitandron'ny filaminana. Nambaran'izy ireo tamin'izany ny hanamafisana ny fandriam-pahalemana sy ny fanadihadiana mikasika izay. Ankoatra ny fifandona ny dahalo sy ny fokon'olona, nisy ny doro-trano tamin'ny fotoana io ary maro ireo mponina voatery niala tamin'ny toeram-ponenany. Tontolon'ny fitaterana kosa indray dia ho vitany volana jona 13 ny ampany amin'ireo teleferika ary mety ho 3 ariary isaky ny liana no sarandalana ho ministra lefitra tompona ndraikitra tamin'ity androany ity hiona sanasiamitra na tenaina. Ivoaka tsy ela ny décret d'utilité publique ahafana manatanteraka ny asa fanorenana ny teleferika eto Antananarivo izay ho tanterahan'ny orinasa Kola sy ny Poma ary tokony ho vita hatramin'ny volana jona 13 mialohan'ny andraisana ny lalaon'ny nosy ny ampany amin'izany indrindra ny ligne rouge ary izana ihany koa ny ligne hafa. Efa vita ihany koa ankehitriny ny fanadihadiana ara-tontolo iainana momba ity tetikasa ity. Ny sarandalana amin'ny teleferika izay anodidina ny 3 ariary raha ny fanazavana. Raha ny fotoana laninao zany eo amin'ny 20 minitra ihany dia mahavita ny trajet rehetra reo dia kadio amin'izay ny gain économique azonao. Ny vidiny dia kajikajy nataonay hoe raha manomboka hatramin'ny 3000 ariary eo ohatra ny be dia mbola tafiditra tsara ao anatin'ny rentabilité tsika zany isaky ny ligne. Ohatra anao zany avy any ambanidia ka anosy dia miova ligne indray anao zany manaintsika le ligne rouge zany hatrany akondrano. Azadinareo fa isaky ny 20 seconde eo dia afaka misy cabine ray mandeha foana zany ao anatin'izay. Hitanareo tsara fa ao anatin'ireo tetikasa ngezabe ireo na ny Tanamasoandro na ny stade ny Barea na ny transport par câble dia efa voavinavina tao anatin'ny herinaratra zay mety ilaina tao anatin'ny plan napetraka tao anivon'ny JIRAMA sy ministère énergie ny famatsiana ireny ka tsisy fiantraikany mihitsy any amin'ny resaka délestage araka ny resahanareo satria raha ny transport par câble dia mila 2 mégawatt ohatra hoe ampitodina anazy misy groupe ao. Fa rehefa fotoana amin'ny alina zay teny ilantsika jiro ohatra
afaka mivaty eropa tsy mila mampiasa ny jirony jirama amin'ny fampiasana azy. Isan'ny tombony amin'ity tetika asa ity tsy mila expropriation ny fanaovana azy fa saika amin'ny tany-panjakana avokoa no apetraka ireo fototra-fitasa raha ny fanazavana. Tao anatin'ny vina ny anokatra lalana vaovao mampifandray ambanidia, ankoraotra, ambojatovo, anosy, hoentina ampienana ny fitaonany fifamoivoizana, saingy trano manodidina ny 2 no mila arotana amin'izany. Isan'ny antony na resy lahatra ny fanjakana ny anaovana ny transport par câble ankoatra ireo tombony ary raha toe-karena. Hatramin'ny fanjanahantany dia tsy nisy afa-tsy ny tunnel Garbis sy ny tunnel ambanidia no ahafana mifamezivezy ankoatra ny route circulaire. Raha ny zavatra tsy natao hatrizay dia nanana perte économique 1000 milliards d'ariary zany tao anatin'ny 30 taona. Any 1000 milliards any zany vola lany zay tokony nanaovan'ny tokantrano tsiray zavatra hafa. Izay perte économique zay tsisy ny eritreritra mihitsy hoe vola tokony azo ampiasaina zay fa iza no mitsinjo ny tokantrano an-tanàn-dehibe amin'izay. Noho ninona famoivizana économie des carburants fiteny azy hoe ny perte amin'ny économique amin'ny fahasalamana hoe nateraky ny pollution anisan'ny tanàn-dehibe manana kalitaona rivotra maloto indrindra Antananarivo. Raha ny business plan momba ity tetika asa ity, olona efatralina isan'andro no vinavinaina ho taterina ireo kabina misy 770 ampiasaina amin'ireo toeram-piantsonana 12 ary azaka 10 hatramin'ny 12 ny kabina iray. Ny sanda ny fandroinana ny fototra-fitasa izay vinavinaina ho tafaverina afaka 12 hatramin'ny 20 taona. Araka ny fepetranapetraky ny mpamady vola, tsy maintsy arahana miasa amin'ny sehatra tsy miankina ny ho fitantanana azy, izy ny fanangana société de gestion, société d'économie mixte. Isan'ny efa fantatra iara-nasa anatin'ny izany ny Transdev, izay efa misehatra an'izany any Europa ankehitriny. Eo ihany koa no mety hifisiany ny orinasa hafa, ny fanjakana malagasy, ny commune Antananarivo renivohitra sy ireo mpiara-miasa hafa. Tsy aivina, mihoatra ny 40 amin'ny tapitrisa euro na 300 miliara ariary ho an'ny tetika asa fitaterana teleférika eto Antananarivo no an'ny fanjakana frantsay ary manodidina ny 15 tapitrisa euro na mihoatra ny 17 miliara ariary ny fandraisana anjara ny fanjakana malagasy. Zotra roa no voakasiky ny tetika asa teleférika, ny zotra mavo izay ampitohy Anosy, Andohalo, Ambanidia ary Akatso, ny zotra mena izay ampifandray Anosy, Ambojatovo, Analakely, Antanimena, Sorano, Ankorondrano ary Ambatobe. Tontolon'ny fahasalamana kosa indray dia immuniser avokoa ny 700 ny mpanome raha teto an-drenivohitra araka ny fikarohana natao teo anivon'ny Institut Pasteur de Madagascar atao aorianan'ny fianaraka ny valinaretina Covid-19 ny taona 2020. Mitomba hatrany moa izay sara nisa izay tamin'ity taona 2020 ity hivy Richard. Araka ny étude séro-épidémiologique nataon'ny Institut Pasteur de Madagascar tamin'ny mpanome raha teo anivon'ny bankin-draha teto an-drenivohitra, immuniser ny 700 izy ireo taorian'ny andiany voalohany na ny première vague ny Covid ny taona 2020. Mitombo izay fitomboan'ny hery fiarovana manoloana ny valinaretina izay tao anatin'ny enim-bolana voalohany taona 2020. Fanena tamin'ilay otrika aretina vary eo am-beta ry ny akamaroany reo olona ireo nefa voapirofo fa natanjaka be ny hery fiarova amin'ny 700 ny reo malagasy izay nataovan'ny Institut Pasteur étude afahan'ireo olona reo niady amin'ny SARS-CoV-2 noho ny antony zay tena mbola alao moa ny Institut Pasteur sy manam-pahaizana zay mbola manao zay. Hitahona natombo kokoa tamin'ny fiadinan'ny variant beta ny hery fiarovana raha ny fivoarana hita nandritra ny fikarohan'ny Institut Pasteur de Madagascar hatrany. Io no antony tarika ny séroconversion ny 900 ny mpanome raha ny volana May 2020. Ny séroconversion izay fetra faratampony mampiakatra ny hery fiarovan'ny mponina mandritra ny fisina valanaretina iray. Na izany na tsy izany, tokony hotohizana ny fihetsika enti-miady amin'ny Covid-19. Zany nefa tsy milaza mihitsy akory sanatria hoe aza manao vaksiny fa tsara ny hery fiarovatsika malagasy. Zay any tanana foana hoe manaova ny vaksiny satria ampitombo an'ilay hery fiarovana efa eo amintsika malagasy io. Fomba fihinanantsika sakafo, ny tsy fandotoantsika sy ny tsy fanapitehantsika ny tontolo iainana. Mahafinaritra zany io vaovao navoaka amin'ny Institut Pasteur io fa aza manao totoantsika eo anatrehan'io vaovao io nefa. Ivotoerana fitahirizan-draha tamina faritra dimy manerana ny nosy no nangalana ny singa nanaovana ny fikarohana nandritra ny 9 volana. Na izany na tsy izany, tsy ampy ny arovana ny fianaky ny valanaretina nandritra ny enim-bolana voalohany taona 2020. Ny fironantsika anatin'ny immunisation collective raha ny fikarohan'ny Institut Pasteur de Madagascar izay notohanan'ny Agence des États-Unis pour le développement international hatrany.
hoan'ny faritra tsy nanan'iny isika dia amin'izao fiandohan'ny tampianarana izao nanome tanana ny foyer orphelinat Montfort izay tantanan'ny Masera ao Salazamay ny banky SMB ao Tomasina fitaovam-pianarana sakafo ary lelavolana no natolotra tamin'izany fanadina. Fitaovam-pianarana sy sakafo miampy lelavolana mitetina 10,000 ariary no natolotra ny banky SBM Madagasikara ao Tomasina ho an'ireo zazak'amboty taizandry Masera ao amin'ny foyer orphelinat Montfort ao Salazamay Tomasina ao. Fanampina amin'ny lafiny maro hanalefahana ny fahasarotan'ny fampidirana mpianatra amin'izao ankatoko ny fiandohan'ny taom-pianarana vaovao izao. Fa eo ihany koa ny fanohanana ara-tsakafo ireto zazak'amboty ireto mba hanana hery sy fifaliana mitovitovy amin'ireo zaza tezainy ny ray aman-dreniny. Izany rehetra izany dia izay anjara biriky ny orinasa misehatra amin'ny resaka air économique toy itony. Raha ny nambarany tale régional ny banque SBM ao Tomasina. Ny zavatra matetika tonga dia ao an-tsain'ny olona hoe zany banque zany dia ny sehatra ekonomika ny tena ataoko hoe imasony zany. Kanefa tsy adinitsika fa ny banque ihany koa dia manana an'izay hoe anjara ndraikitra sosialy zay. Zay indrindra zany no nahatonga anay amin'ity androandroany ity izay andro nisafidianay zany hoe ifindrana zany amin'ity toerana vaovao misy ny banque SBM Tamatave ity tompoko ny anao an'izay asa sosialy zay ary hitanay fa zava-dehibe indrindra zany ny fanampiana ny ankizy zany zazak'amboty. Izy ireo moa zany ny ataoko hoe ny écart orphelinat Montfort Toamasina dia efa ivitoerana ny ara-niasa taminay zareo reo zany tany aloha ary zay zany nahatonga anay zany tamin'ity androany ity tompoko nanao an'izay le hoe etsika sosialy zay nanolotra reo ankizy reo zany ataoko hoe fanomezana isan-karazany zany toy ny kit scolaire zany fa eo ihany koa zany ny karazana sakafo isan-karazany sy ny lelavola moa zany avy amin'ny mpiara-manombonantoka malala-tanana miara-miasa amin'ny SBM ataoko. Sasatra ny malala-tanana afaka manampy ireo ivitoerana mpitaiza zazak'amboty toy itony raha ny nambaran'ireo Masera tompon'andraikitra ao amin'ny foyer orphelinat Montfort. Tsy mora ihany koa ny manabe sy mameno ny banga amin'ny lafiny maro ho an'ireo zaza tsy eo akaiky ny ray aman-dreny ny teraka azy ireto. Zao fanomezany SBM zao dia mitondra hafaliana ho anay satria moa ka zay mipetraka ao indraindray tsisy mpijery fa misy indray misy mijery anefa misy tsisy mpijery ka indray mitoraka aty zany zay mba misy mpijery anay akaiky zany nanome fanolorana ho an'ny ankizy amin'ny mpianatra sy ny sakafo izay omenjare zao. Dia izay zavatra zay zany dia mampisy fanampianana ho anay ao amin'ny foyer Montfort fa manana mpitaiza zany zay amin'ny ankizy ireo satria hatramin'izay zany dia zay ihany managna tegna zany mitaiza ireo ankizy ireo araka le miteneniko taminao teo hoe na tamin'ny tosiko famille zay tsy nahazona dia ariary azy. Amin'izao fiavoazan'ny banque SBM Madagasikara ao Tomasina izao itoy mandrava taona ny fanohanana ireto zazak'amboty ireto amin'ny alalan'ny teti-bola manokana ho an'ny sehatra ara-tsosialy ho anjara biriky amin'ny famparisoana ny faritra misy azy. Ny banque SBM ao Tomasina ao izay nifindra toerana eo amin'ny boulevard Joffre ampitany bibliothèque chrétienne ao Tomasina ao amin'izao fotoana izao. Mijana amin'ny faritry ny any isika dia niraisin'ny orinasa huilerie industrielle de Tamatave antanana ny fanamboarana lalana sy mba ho avaratra ny sainanam-piaramanidina Ambalamanasy Tomasina anjara birikin'ny orinasa amin'ny fanatsarana ny lalana izao raha ny fanazavana azo fanadina. Manoloana ny fahasimbany ampahandalana maro eny anivon'ny lalam-pirenena fahadimy iny noraisin'ny orinasa hita na ny huilerie industrielle de Tamatave antanana ny fanamboarana ny ampahandalana izay mirefy 10 kilometatra miainga avy ao amin'ny PK 0 manoloana ny sainanam-piaramanidina Ambalamanasy hatreo amin'ny PK numéro 2 izay samy ao anatin'ny faritry ny commune Tomasina suburbaine avokoa. Anjara birikin'ny orinasa ny manatsara ny lalana amin'ny faritra misy ny toeram-piambokarany mba ho fampandrosoana ny manodidina ka izao ny rosa amin'ny fanamboaran-dalana izao. Isan'ny asa voalohany zany zay mitoetra nataon'ny société hita eto amin'ny commune suburbaine aty fokotany Ambalamanasy. Io lalana 2 kilometatra io dia atao goudron enrobé moa zany tena filaza azy na tara amin'ny teny malagasy. Dia manaraka izany dia misy fossé amin'ny sisiny iny zany lalan-drano satria hitantsika fa tsy mampateza ny foto-drafitrasa ohatr'itony dia mitsify sy ny lalan-drano dia misy ampahany zany
fossé am'izao hoe tany fa misy ampahany kosa tsy maintsy ataontsika fossé sommet zany le izy ny tena tombony lehibe ko zany iarana amin'ny entrepreneur zay manao an'ity dia ny société Quickbat zany dia ny fisiany garantie ao anatin'ny 5 taona mahalana zany hoe lalana zany azahoantsika garantie 5 taona fa midika zany hoe tena manaraka ny fenitra amin'izany fanaovan-dalana zany ny atao eto amin'ity toerana ity. Ny orinasa Hitahery manontolo no niantoka ny ilany rehetra amin'ity fanamboaran-dalana ity izay tafiditra ao anatin'ny fanohizana ny asa fampiarasona amin'ny lafiny maro entiny orinasa hita ho an'ny manodidina tahaka izay fataony hatramin'izay. Fanamboaran'ity lalana ity izay iarana amin'ny société Quickbat moa zany dia ny société hita no miantsoka azy no miantoka ny ilany rehetra ao anatin'izany ary ny faharetany asa dia eo amin'ny 20 andro ataontsika hoe jour ouvrable eo zany. Safidiana indrindra hoe ity lalana RN5 manomboka amin'ny PK0 hatramin'ny PK2 izy no ny fisian'ny orinasa eto an-toerana dia ohatran'ny efa nataonay tany Androranga ihany nanaovanay lalana tara ihany koa eo amin'ny 1 kilometra latsaka eo dia ohatr'izany koa zany nataonay eto ho fametrahana diantanany ita zany eto amin'ity toerana ity io lalana 2 kilometra io. Zao asa atao zao moa dia tafiditra indrindra ao anatin'le atao hoe responsabilité sociétale des entreprises na ataontsika amin'ny teny malagasy zany hoe fandraisana andraikitry ny ara-sosialy sy ara-ekonomika ny orinasa na ny RSE zay ataon'ny orinasa hita. Mialohan'izao asa fanamboaran-dalana izao, asa himono ny santatra ny hetsika nanadiovana ny sisin-dalana ka ireo mponina manamorona ny lalana ihany no misitraka ny tombontsoa tamin'izany. Afaka 20 andro no heverina ny fahavitany ity lalana 2 kilometatra ity izay niraisy ny orinasa hita na ny Huilerie industrielle de Tamatave antanana ny fanamboarana azy. Nitondra faisana manoloana ny valanaretina Covid-19 avokoa ireo mpandraharaha vehivavy ny 200 moa ny voatery nanakatona ny ampahany ny orinasany. Ho fanohanana azy ireo nanomboka androany ny varavarana misokatra anampina ny orinasa na ny mpandraharaha. Yves Richard. Nisidra olana goavana manoloana ny Covid-19 ny orinasa tantanin'ny vehivavy indrindra tao anatin'ny fotoana nampirongatra ny valanaretina. Ankoatra ny tsy nahalony karaman'ireo mpiasa vitsy nampiodina ny orinasa, maro no nivadika ho tsy manara-drafitra ary betsaka ny voatery nanakatona ny orinasany noho ny tsy fahazakana ny fatiantoka isan-tsokajiny raha ny orinasa anatin'ny fivondrona ny vehivavy mpandraharaha. Ny groupement des femmes entrepreneurs de Madagascar zany raha ny antotanisa farana zinay dia 200 ny vehivavy mpandraharaha. Fa ny vehivavy mpandraharaha iray moa zany dia misy manana orinasa ray na tonga hatramin'ny anankidimy. Tao anatin'iny Covid iny ngamba ny azo tsy manana tena hoe chiffre exact zay fa mety azo tenena angamba ny hoe teo amin'ny ray faingo 10 200 teo ngamba mety hoe tena na misedra fahasahiranana tena hoe voatery tsy maintsy tonga tamin'ny mety hoe fanenana mpiasa na mety hoe fidirana any amin'ny informel. Manoloana ny fahasahirana ny orinasa indrindra ny tantanim-behivavy, misy ny varavarana misokatra ho fanohanana azy ireo indrindra amin'ny lafin'ny torohevitra sy ny fanamorana ny fitadiavana famatsim-bola. Ny tena fanirinay moa zany dia hoe tena tonga any amin'izany hoe fanompoana lalana sy amokatra produit manokana ho amin'ny vehivavy mpandraharaha izay. Ny tanjona voalohany androany aloha dia fanohona hoe misy an'ireo institution financière avao araka ny efa niteneniko hoe misy maro ny vehivavy mbola mahita sakana ihany fandehanana any amin'ireny institution ireny ka ny hetsika ohatran'izao dia fanamorana ny fifandraisana amin'ireo vehivavy ireo amin'ireo institution financière ireo eto daholo zareo toerana anankiray mivondrona eto dia mora kokoa ho an'zareo no miresaka sy mitady izay mahasoa ny orinasa sy ny activité. Nanomboka androany tetsy atamena ny varavarana misokatra ho an'ny vehivavy mpandraharaha iarahan'ny GFM na ny groupement des femmes entrepreneurs de Madagascar sy ny CCIA na ny tranoben'ny varotra sy ny indostria eto Antananarivo. Tolo-kevitra sy fampindramam-bola anohanana azy ireo anatin'ny fanarenana ny orinasa taorian'ny fandalovan'ny Covid-19. Tonga eto fotoana ny dokavarotra isika aorianan'izay ahitantsika mahakasika an'ireo vaovao any amin'ny faritra. Eo ihany koa momba ny lakan-drano eto andrenivohitra rehefa avy eo ary.
manolotra ho anao. Concert roa lehibe sady hafakely. Ao amin'ny Arena Ivandry a. Concert VIP ny zoma 20 oktobra amin'ny Valoral. Concert amin'ny lehibe a ny alahady 10 oktobra amin'ny 3 ora folakandro. Irainay aminareo ireo hira nampiray antsika hatramin'izay a sy ireo hira vaovao koa. Tsy hitovy amin'izay efa fahitanao iseho io. Tongava daholo. Sponsor officiel, Telma, Chill Citron. Toujours plus de foot ensemble. Voilà, on a l'épilogue de notre saison. Le meilleur du football européen revient à partir du 8 août sur les chaînes Canal+ Sport. Réabonnez-vous en avance et profitez immédiatement de vos chaînes bonus avec la nouvelle semaine généreuse. Les bouquets Canal+. Miditra ny tapany faharoa ny vaovao isika. Ho fanamafisana ny fiara-miasa eo amin'ny Suisse sy Madagasikara izay efa nisy nandritry ny 10 taona. Tonga nitsidika ny filohan'ny antenimiran-dola ny ambasador ny firenena Suisse monina sy miasa eto Madagasikara. Niopana tanteraka tamin'ny fanamafisana ny fananganana ny groupe d'amitié eo amin'ny antenimiran'ny firenena rotota izany fanampanazavana. Misy fiara-miasa fanampiana izay hodiniana ihany koa zany a. Dia isy raha teo moa zany ny fanomanana ny dia izay ho atao izay ionana mivantana amin'ny sena Suisse ary zany rehetrarehetra zany dia ho fanamafisana ny fiara-miasa zany satria Suisse dia tena mijery akaiky mihitsy ny fiara-miasa Madagasikara. Zareo moa manana an'ilay hoe masoala ny azo lazaina hoe parc ray lehibe izay ahitana ny zavaboary eto Madagasikara sy ny biby isan-karazany dia hitanareo amin'izany ny fitiavan-jareo amin'ny Madagasikara ka dia mbola mamafisina zany amin'ny fiara-miasa ny sena rotota. Lafa mavao hafa kosa indray dia maro ireo tanora misehatra eo amin'ny famoronana akanjo vita malagasy. Miainga avy amin'ireo akora fototra eto an-toerana ihany moa no ampiasaina amin'ny izany. Anisy ny fampirantiana natao tamin'ny alalan'ny hetsika izay nikarakarain'ny ofisy paritry ny fizandana faritra Vakinakaratra. Cool TV Antsirabe. Maro amin'ireo tanora malagasy ankehitriny no mitrandraka sy matianina tanteraka eo amin'ny lafika famoronana akanjo. Miainga avy amin'ireo akora fototra misy eto an-toerana no ampiasaina entina amironana izany ary misy ny fiara-miasa sy ny fiarametana ireo mpanao asa tanana malagasy. Anisan'izany ity tanora avy ao Fianaratsoa ity izay manandratra avy ny asa tanana vita malagasy ary maro ireo mpanjifa ny vokatra izay novokariny any ivelany sy manerana nosy. Mampiavaka azy tanteraka ny famoronana miainga avy amin'ny petakofehy vita tao tanana eo ihany koa ny lambahoany. No marihana tamin'ny alalan'ny filatroana izany teto amin'ny Soa Guest House Antsirabe. Nitakariva ny atalata fa 2 ny volana septambra 2024 lasa teo nitondrana ny loha hevitra hoe femme et beauté. Et beauté izay ilay aloha hevitra novoizina tamin'ity hetsika ity petakofehy vita tao tanana izay no tena mampiavaka anay mampiasa ny akora fototra hafa toy ny lamba rasy lamba landy koa izahay dia mpanao asa tanana malagasy no miara-miasa amiko izany hoe izaho no manao modely fa manana mpanjaitra manana mpanao petakofehy misy ekipa maromaro maro mpanakanto miakanjo mianjaika amin'ny passion na eto toerana izany na koa ireo olo manakaja maro any ivelany ihany koa. Nandritra izao fandalovany teto amin'ny faritra Vakinakaratra izao dia nitondra fanentanana ho an'ireo vahoaka malagasy ny tenany mba hakafy ny asa tanana vita eto toerana. Ambadika ireny asa famoronana ireny misy olona maro miasa ao anatin'ireny na mamelona ireny sika rehefa manjifa vita malagasy. Misy manantena fa miezaka ireo mpamorona tsirairay mba manamboatra n'ilay vidiny ho azo jifain'ny malagasy. Tanjo may personne dia manatsara hatrany, manatsara ny vita omaly tsy mifaninana mizaniza fa manatsara dia mampitombo ny ekipa ary misara. Aoriana Antsirabe dia nire vohitra matsiatra ambony indray no andray tanana filatroana manaraka izay ho asehoany ity tanora mpamorona matianina malagasy.
tontolon'ny fampianarana kosa indray dia maro ny olana sedrain'ireo olona manana fahasembanana eny amin'ny sekoly ambaratonga ambony toy ny fotodrafitrasa sy ny tsy fisian'ny mpampianatra manokana. Olana izay mitarika amin'ny tsy fahavitan'ny fianarana ka iantsony izy ireo fandraisana andraikitry ny ministera voakasika izay. Iona Zaina. Misy 570 ankehitriny ny olona manana fahasembanana mianatra amin'ny ambaratonga ambony eto Madagasikara araka ny antotanisa farany ary ny 530 amin'ireo mikambana eo anivon'ny Association des étudiants handicapés de l'université d'Antananarivo. Mpianatra izay mampanany fahavitany hatramin'ny faran'ny fianarany no ireo olana maro sedraina raha nambarany filohan'ny ity fikambanana ity. Antaonany maro no efa nanairana ny tompon'andraikitra saingy tsy mbola nisy vahaolana. Olana eo amin'ny resaka accessibilité ary eo amin'ny resaka inclusion sy ny fisitrahana ireo karazana tolotra izay omeny université zany no matetika zany vato misakana zany tsy afahandreo mpianatra manana fahasembanana reo mianatra ampitoniana zany ohatra tafiditra ao anatin'izay amin'ny resaka logement be dia be zany ny mpianatra manana fahasembanana tsy tena hoe mahazo logement dia miteraka sakana ho azy izay zavatra zay eo ihany koa zany ny fotodrafitrasa ny infrastructure zany mbola tsy tena hoe mamaly tanteraka zany ny filan'ny mpianatra manana fahasembanana zany dia miteraka sakana ho azy koa zay zavatra zay zany. Ireo izay manana hoenti-manana ihany amin'ny ankabeny tojo hatramin'ny farany amin'ny fianarana rehefa tonga ny amin'ny ambaratonga ambony raha ny fanazavana hatrany ho andreo sahirana kosa mijanona na eo aza ny fahavinonana. Efa nisy zao tao aminay IMC incapacité motrice cérébrale io mpianatra io dia tsy afaka manoratra amin'ny tanana fa saingy zany tsy maintsy mila secrétaire izy manao transcription le zavatra teneniny dia izay zavatra zay nefa zany ataony université tentative de fraude zay zavatra zay nefa le olona zany lalagnany efa milaza tsara fa azo atao zany zavatra zany satria atsika efa ni ratifier les conventions internationales relatives aux droits des personnes handicapées zany dia tokony hoe fampiarana zany no sisa zany nefa zany rehefa miova monde hafa zany le mpianatra zany dia lasa miconcerner problème hafa zay vokatra an'izay zavatra zay satria ataony université tentative de fraude le zavatra na dia hoe incapacité aza le zaza dia lasa exclu azy izy ao amin'ilay sampam-pianarana misy anazy. Efa nisy ihany koa zany taty amin'ny université mpianatra ao agnatiny manao mémoire izy ao agnatiny fanaovana mémoire izy dia simba le machine zay ampiasainy satria machine spécifique ny ampiasainy ankizy manana fahasembanana ara-pahitana dia tsy manana moyen izy hividy dia mijanona avy hatrany ohatran'igny zany ny fahafahany rehetrarehetra mamety an'ilay mémoire tsy maintsy miandry amin'ny taogno magnaraka indray zany raha tsy manana moyen hividy machine hafa. Misy ankehitriny ny adisika atao ny fikambanana AEUT na ny fikambanana mpianatra manana fahasembanana manovy fahalalana eny anivon'ny sekoly ambaratonga ambony andresen-dahatra ny ministera voakasika rehetra ny amin'ny fampanajana ny son'ny olona manana fahasembanana ahafahana izy ireo mamitatra amin'ny farany fianarana izay ratovy sy hiditra eo amin'ny sehetry ny asa. Ivelatra amin'ny sehatra tsy miankina ny asa fikarohana izay ataon'ireo mpianatra eny amin'ny université Antananarivo. Androany moa nanomboka ny salon de la recherche au service de l'économie et de l'emploi amin'ny alalan'ny salon virtuel ary azo atrehana ihany koa ny hetsika ny alarana efso. Vesatra ara ekonomika ny firenena iray sy nisy fahitan'ireo tanorana vita fianarana asa izay hita amin'ny sampam-pampianarana rehetra ho fanampiana ireo tanora vao navita fianarana misy ny salon de la recherche au service de l'économie et de l'emploi tanjona amin'ny hetsika ny ampanakaiky ny fikarohana sientifika amin'ireo mpisehatra ara-toekarena ary mpanapa-kevitra ara-toekarena ampiroboroboana ny voka-pikarohana sy ny fahaizam-pikaroka amin'ny sehatra toekarena sy ny asa. Fiatran-drasana zany dia voalohany indrindra aloha dia hoe mahafantatra ny zavatra ataon'ny mpikaroka ety amin'ny anjerimanontolo ny rehetra dia ny faharoa dia fifampirarahana zany izay no azo atao hoe zany hoe ny vokatra izay vokarinay dia ampiratinay amin'ny olona mba ahafahana miara-miasa ahoana ny atao mba hitrandrana andreo vokatra. Ny mpandray anjara moa dia doctorant sy ny master zany fa nefa ny koa zay misokatra dia hitanareo zany mandray anjara ao centre national de recherche rehetra eto Antananarivo. Ireo mpikaroka rehetra amin'ny université Antananarivo no andray anjara amin'ny hetsika izany ampitaina amin'ny alalan'ny Zoom
azo atrehany eny amin'ny université Saingy voafetra ihany ny isan'ny olona afaka manatrika izany iarovana ny rehetra amin'ny valanaretina Covid-19. Ivelatra amin'ny fampianarana amin'ny taona ho avy ihany koa ity salon virtuel izay atao ity. Salon virtuel izy io dia efa manomana ny ho avy ihany zany na amin'ny fampianarana na amin'ny fikarohana hoe misy fampianarana afaka ho atao amin'ny ankapobeny mety ho hybride fa mety ho anatina salon ihany koa zany ny fampianarana. Dia izay zany ataontsika hoe vokatra mazava mihitsy ngamba ny hitantsika teo ho amin'ny manaraka zany amin'ny taona fampiarana anty salon virtuel. Manomboka androany ary farana ny fa 14 septambra ho avy izao ity hetsika izay atao ity eny amin'ny Université n'Antananarivo. Mahakasika ny tontolo iainana kosa indray tena natateraka atrikasa entina nairana ireo orinasa tsy miankina amin'ny fandraisana anjara amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ny boroparitra eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana ao avakina karatra. Fiara-miasa maro moa no hita tao anatin'izany. KOLTV Antsirabe. Vakina karatra anisan'ireo fatra ahitana orinasa maro raha oharina amin'ireo fatra hafa eto Madagasikara. Maro ireo loto ateraka izany indrindra fa ny fahasimban'ny tontolo iainana izay tsy mifanaraka amin'ny fandraisana andraikitra ataony avy eo anivon'ny orinasa. Araka izany dia isin'ny salon de RSE na hetsika manokana entina nairana ireo orinasa tsy miankina amin'ny fandraisana andraikitra ara-tontolo iainana. Ny fahatrarovana ibity amin'ny alalan'ny MBJ no manao ny tatsoroka ny hetsika iarana amin'ny direct vakina karatra izay tafiditra ao anatin'ny vina ary manana ny fomba fijery fametrahana tontolo mirindra voaro ahitana ny fiarametany ny mpiara-miombona antoka isa-tokony. Tsy hoe teny midina avy aty ambony no apetraka amin'ireo orinasa ireo hoe ity tsy maintsy tanteranareo lasa tsy resaka RSE le izy fa ny esprit ny atao hoe RSE zany dia hoe engagement volontaire fa ny zavatra misy matetika manao activité ihany le orinasa tsy miankina fa tsy mifanaraka amin'le filana sy le olana fototra eto vakina karatra le activité atao dia anisan'ny vahaolana anankiray zany ny fanatanterahana an'izay le drafitra régionaly mahakasika ny resaka RSE eto vakina karatra izay hoe orientena le orinasa zany hoe reto avy ny tena olana eto vakina karatra amin'ny resaka ara-toe-karena, tontolo iainana, ny ara-tsosialy. Dia rehefa manao an'ilay activité na RSE zany izy dia azony atao no mikadre an'ilay activité ao anatin'le drafitra régionaly io. Ny fomba anaovana anazy dia tena hoe participative, zay ngamba ny malaza anazy amin'ny terme teknika hoe avy any amin'ny zareo no hevitra no tiana iainga hoe zareo miaraka mijery hoe inona le olana dia zareo ihany rehefa avy eo no miaraka hijery hoe inona ry vahaolana iarahantsika rehetrarehetra manatanteraka anatin'le plan RSE. Tanjon'izao hetsika izao ny anentanan'ireo sehatra tsy miankina rehetra hitadiavam-bahaolana ho an'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny ara-tsosialy eto amin'ny faritra vakina karatra mba ho vahaolana maharitra sy mahomby. Fa iarahana mijery zany ny olana dia iarahana mitady koa ny vahaolana ary iarahana mifanaika ny fandraisana andraikitra izay ho atao. Mety hoe ao ilay fahavononana fa saingy mety hoe tsy mbola fantatra zareo tsara ve hoe inona le tokony andraisana andraikitra zany amin'izany hoe fanovana ny olana ara-tontolo iainana misy eto amin'ny faritra vakina karatra zany. Dia izay indrindra tompoko ny antony io atelier goavana izay ho tanterahana. Aorian'ny atrikasa izay ho tanterahana eto amin'ny renivohitra vakina karatra dia ho fantatra ireo paikady sy drafitra rehetra niarahana tamin'ireo orinasa tsy miankina entina iarovana ny tontolo iainana. Tokony apetraka kosa manomboka izao ny lalàna ahafahana miaro ny harenan-dranomasina any amin'ny faritra Diana. Izay ny isan'ny antony fionan'ireo distrika maromaro izay mandrafitra ny tapany avaratry ny nosy. Nambinina Revera Orson. Isa miteraka gaboraraka amin'ireny fari-dranomasina rovana ireny ny faharisarisan'ny lalàna amin'ny feazy izay mbola tsy avoaja ankehitriny. Tokony apetraka nefa izany mba hialana amin'ny gaboraraka ny fitrandrana ny hazan-dranomasina indrindra fa amin'ny fari-dranomasina rovana amin'ny tapany avaratry ny nosy izay isan'ny be mpizahatany eto Madagasikara. Raha toa ka tsisy fiarovana fantatra izy trangan-doza zegny ny faritry izay misy atsika mangoloana ranomasina. Midriky zegny ry zareo avy ivelany sambo maventy isan-karazany. Lany taminga zegny taranaka zavatra ivilomagna faramandimby ny amaray. Tsisy dia tsisy
araka ny fahitana mboana izy eo zegny mba maro zegny karazana biby zay tsara zahany toristy ao amin'ny tandandrivatsika ao. Ny any amin'ny distrika ny Nosy Belleville no efa nanamafisana ny tandavandriva na ny lalàna mifeny fitrandrana arenan-dranomasina indrindra fa amin'ireny faritra arovana ireny. Maritana mbola misy faritra zany tsy tafiditra anatin'izay faritra Kobabiagna nefa manana ataoko hoe intérêt sady économie no intérêt écologie matanjaka be ka zay zavatra zay noho ny fisian'ny fientanana avy any fotony any fahatsapana an'izany andeha hiditra amin'ny processus fametrahana zany ho faritra Kobabiagna anankiray maventy be. Ny toto-saina tao Antsiranana nandritra ny 2 andro ny atrikasa fitadiavam-baolana fiarovana ny faritra arovana an-dranomasina izay nandraisan'ireo mpanjony sy ireo erivelona rehetra. Apetraka araka izany ny tandavandriva ho faritra Kobabiana manomboka izao. Miverina eto andrenivohitra isika dia ho raisana ny fepetra amin'ireo fanorenana tsy ara-dalàna amin'ireo lakan-drano eto Antananarivo renivohitra. Natomboka androany teny Ankasina sy Andotapenaka ny fitsidiana sy ny fampahafantarana ny mponina mahakasika izany Gaidon Andriatsilavo. Nijery fotony ireo lakan-drano izay hodiovina teny amin'ny fokotany Ankasina hatreo Andotapenaka voalohany ireo ratsamangaka maro avy ao anivon'ny komina Antananarivo renivohitra. Tanjona ny ahafantarana ny zava-misy marina eny an-toerana mialohan'ny fanatanterahana ny asa fanadiovana. Ankoatran'ny fako sy ny loto mameno ny lakan-drano, nisy ihany koa ny fanorenana tsy ara-dalàna. Nanome fampitandremana sy fepitona ho an'ireo manana fotodrafitrasa, miorina sy manelingelina ny lakan-drano araka izany ny komuna. Tsy isiny ny sakatsakana mandritry ny asa fanadiovana. Nombokatsotso ny fanadiovana fa araka ny fahitantsika azy teo dia tsy maintsy misy izany ny fanomanana aloha satria maro be ireo zavatra tsy maintsy mbola homanina ahafahana manatanteraka azy. Misy zany direction fa hitantsika teo misy direction tokony andraikitra ao anatin'ireny hoe manorina ao anatin'ny canal ireny. Efa misy moa zany nefa ny verbalisena izy efa nitenenina dia misy ny taratasy efa tsy maintsy omena azy azahoany manala nyreny canal ireny alohan'ny anadiovana canal zany ireny tokony efa miala ao anatin'ireny canal ireny. Irosy tsy ho ela amin'ny fandraisana fepetra mahakasika ireo fanorenana tsy ara-dalàna manitsina ny tatatra araka izany ny ao anivon'ny komuna Antananarivo renivohitra. Ireny fanorenana tsy ara-dalàna ireny izay miteraka fahavoazana maro ho an'ny mponina rehefa tonga ny fotoam-pahavaratra. Maresaka iraisam-pirenena ametraka fifandraisana ara-diplomatika vaovao miaraka amin'ny Afghanistan i États-Unis atao aorian'ny adiny tranga tany an-toerana ho ny filoham-pirenena Amerikana Joe Biden nandritra ny fandraisam-pitenenana izay nataony tamin'ny fihaonam-ben'ny firenena mikambana fanadina. Ny latin'ny filoha Amerikana Joe Biden voalohany nandritra ny fihaonan'ireo firenena mikambana dia nandanjalanja ny teny navoaka ny filoha antony mbola misy ny olana ara-diplomatika eo amin'ny États-Unis sy la France. Ity farany izay miady amin'ny resaka multilateralisme. Namafisana nandritra ny latin fa tsy mitady ady amin'ireo firenena hafa i États-Unis amin'izao na ny fisarahan'ireo firenena ihany koa. Miara-miasa amin'ny firenena rehetra izay mitady filaminana i États-Unis na eo ary ny tsy fifankazahoana amin'ny resaka hafa raha ny fanazavany hatrany. Tsy misy resaka kosa ny resaka sambo ampisitrika na ny sous-marin izay tsy mampifanaraka ny États-Unis sy la France amin'izao. Tsy mbola azo heverina ny heverena ny fifampiresana sy ny fifanarahana amin'ireo firenena roa ireo antony nampidiny la France avokoa ireo masovoany any États-Unis. Tsy nanatrika ny fihaonam-be ny firenena mikambana kosa i Emmanuel Macron raha ny fanambarana nataon'ny ministry ny raharaham-bahiny ao France. Andrasana amin'ny farany herinandro ity kosa ny fifampiresahan'ny filoha frantsay sy ny filoha amerikana. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity ankatrano nanaraka izany soafa tsara atao.
TG Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.